olona de misy ny fepetra efa raisina ankehitriny mba hisian'zay le fepetra ara-pahasalamana zay mba hatonga an'le aretina mba tsy hianaka loatra na izanaty zany ny fiainana andavanandro mandeha foana tsika tsy afaka ny andro zay orana tsy latsaka eo ka hoe andao anga tsy hiasa andao tsy hianatra satria tsisy orana ny aretina misy de andao tsy atao ny fiainana ary de anisan'zany ny antony ahatongavan'ny solitenany OMDA na ny office malagasy du droit d'auteur eto zay office malagasy misahana ny zon'ny mpamorona izay tonga eto anazavazava amintsika koa ny mikasika ny hoe iny izy propriété copie privé azafady copie privé ka mba tsy ampitarazoka ela an'zay resaka zay angamba de aleo azavaina tsara hoe inona marina no atao anatin'ity voaresaka atao anatin'ity copie privé ty isoatiana zay avy eo amin'ny amda no tonga eto miarahaba azy itsika miarahaba ny reto namana ihany koa loha miarahaba ny namana mpiara-miasa ato de miarahaba nareo mpieno adino zay rehetrarehetra zay ry raha mahandry ao tsara izy misy sara io de mba tsara raha ohatra ka isorona kely le masaka kely fotsiny de mba hitan'olona io izy zay ao ery zay ao anio climatiseur io ty zay ao aty ary alefasa am'zay ry caméra reny mivoaka ny trano any iany ary de faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina izao de miarabantsika ato amin'ny studio ihany ko androany moa zany araky ny resaka teo de ny hoe copie privé no resahana ny copie privé ny atsona hoe copie privé moa zany dia fanaovana dika mitovy ho an'ny tena manokana zay zany le izy raha ataontsika amin'ny teny malagasy hoe fanaovana dika mitovy ho an'ny tena manokana izany hoe manana fanaovana copie ho an'olona privé zay le izy tsy ho an'ny public tsy ho an'ny public le izy fa tena hoe ho anao manokana izany hoe rehefa manao an'izay copie zay ianao de tazominao ho an'ny tenanao manokana izany tsy ataonao hitadiavana vola le izy na ohatran'izany fa tena hoe copie privé fa tsy public de zay copie privé zay ekeny lalàna ny fanaovana an'izay zay aloha zany tsara fantaritsika de manomboka androany zany fa 9 ny volana desambra 2024 dia miatra eto amin'ny tany sy ny firenena zany za resaka copie privé izay inona dika le hoe miatra zany izy zao satria manodidina le atao araky ny didi-pitondrano nivoaka tamin'ny 4 ny volana oktobra lasa teo dia ampiarina le izy ny fomba hitakinan'izy io de eny anivon'ny faditseranana vola zany izy hoe miatra io zany misy vola takina zany dika le hoe miatra zany le izy misy vola takina de misy fiara-miasa vola takina ranay vomana misy fiara-miasa iarahana amin'ny faditseranana ny gasineta ary ihany koa ny OMDA ina le atao am'izay zany larisa sotona va copie an'ity Jackson ty no ny atao am'izay zany de le mpanafatra an'ireo fitaovana afaka anaovana an'ireo copie privé reo zany no miditra module midaka ny gasineta de ao zareo no manao an'ny déclaration an'le entana nafaran'izy ireo sarotra ho an'ny olona miaina mako zany hoe module midaka gasineta fa angamba tonga de tsorintsika fotsiny hoe ry zareo mpanafatra entana no mandoa an'izay haba izay any amin'ny seranana fa tsy ny vahoaka mpampiasa n'ilay support akory ka ny support voaresaka amin'io ampiasain'ny olona tsirairay avy na ampiasain'ny privé de ry disque dur io ry clé USB io ry CD sy ry DVD vierge io ny telefona sy ny tablety io zay fa tsy ianao akory mandoan'io fa ilay importateur le mpanafatra entana avy any velany zay le izy fa raha vo miditra module midaka gatenko tsy fantatry ny olona mpieny loatra zay toy izo de ny misitraka an'izy io zany de ny mpamorona ny mpiangaly na atsotsika koa hoe ny artiste interprète et exécutant de ny mpamokatra reo zany no itsinjaranan'ireo voangona amin'ireo importateur ireo eny amin'ny seranana zany hoe mbola mandeha am'le bliblany le fandeha mbola ampanjakana zany io zavatra io aloha zay vao tonga ao amin'ny OMDA efa misy moa fifampirarahana zany eo anivon'ny sapona voatenina reo mba tonga an'le vola hitotona makany amin'ny OMDA izay piahy ny zon'ny mpamorona ka le vola voangona eo de makany mpamorona fa ianareo nefa manana karazana
fomba fifintsina nefa mitombatombanana zany le efa misy zay ka efa ny anatin'ny lalàna mihitsy efa mipetraka ia zay aloha satrinay raha mba mahazo ny interprète so zahay interprète za zao mpamorona fa sady interprète fa mananamana nefa hoe tsisy dikany misy ny ira foroniko raha votsy raha votsy kasa mihitsy le izy de zay le izy hoe raha teo fa ty mo copie privé moa zany le loha hevitra aloha fa tafiditra ao anatin'izay any hoe lasa misitraka an'izay ihany koa zany ny interprète sy ny mpamokatra izay tsy nisitraka zany teo aloha de lasa isitraka izy amin'izao toy izo asa tsisy efa ho avy ny dokam-barotra ao atsika de zay ngamba ny raha ataontsika amin'ny ambangovangona zay amin'ny ambangovangona fampiomanana zany fampahafantarana zany ty ataontsika eto amin'ny radio ty fampahafantarana indrindra an'ireo importateur ia izay efa nisy taratasy moa efa nalefa tamin'izy ireo de efa mahafantatra an'izay izy de mariana ihany koa fa ny entana nafarana manomboka androany ny voakasika an'io copie privé ty fepetry ty fa tsy hoe raha nanapatentana ohatra tamin'ny voalohan'ny volana desambra zany ka mbola tsy tonga le entana de mbola tsy tafiditra ao anatin'izay manomboka amin'ny datiny an'io zany no averina kely satria za menao no mivantana eto raha tsy tena mahazo tsara izy ny ifandraisana matériellement le zavatra farany sy le resaka zavatra ny firoronona sy le support zany le tena fifandraisana satria efa any am'le resaka le répartition rehefa ia le izy zany miarabantsika menakavy aloha tsy maty foa manaina to le izy zany manao manafatra CD ohatra manafatra clé USB manafatra disque dur externe reny zany fitaovana anankiray afaka hitahirizana sanganasa de zay no antony hoe angalana an'ilay zo zany amin'ny alalan'izay hoe fitaovana iray afaka hitahirizana sanganasa zay le izy zany de zay zany le antony alaina zany le vola any amin'ireo importateur ireo alaina any amin'ny seranana any amin'ny fadi-seranana zany de fa alaina amin'ny alalan'ireny le gasinety sy ny namanamana ny module midaky sy ny namany hoe izay tsy hidirantsika lavitra loatra iny fa rehefa azo vola io kosa mba niteny an'izany ka natao ela izy misaotra efa ela nge ty resaka ty fa zao vao tafavoaka le izy zany ela zany efa tany miady hevitra lehibe manko na miady hevitra lehibe hoe misy ny clé USB zay tsy miasa am'zany zavatra zany akory zay aloha ny ozy le olona hoe ty raboritra ty tompoko iasanay atao ampiasana momba ny fandefasanay resaka offre commercial zavatra tsisy ifandraisana ia fa mazana aloha le izy manana an'izay ianao natao hoe mana clé USB ny olana mazana misy hira foana ao anatiny misy sanganasa moa zany fa tsy voatery hoe hira fa mety misy boky ohatra ao anatiny na hira na logiciel ohatra le izy na application azo eto amin'ny eno de mahazo tsara indray fa le toy indresaka amin'ny adevitra lehibe satria fantatra ihany tsika efa midona amin'ny rindrina raha voa mampiatra iany tompoko de eo am'izay lafin'izay zany tsina satria zao misy ny brigade be tatsy brigade ny nidona tamin'ny rindrina foana tobinandreo koa raha nidona ndraindray marina fa araka ny voalazany sotina teo zany efa nisy fampafantarana an'ireo importateur ireo ary rehefa nisy ny fifampiresahana tamin zareo mialohan'izao rehetrarehetra zao nisy commission natsangana tamin'ny fanapahana io fa tsy hoe nitapahana ohatran'izao fotsiny le izy de tao anatin'izay commission zay nahitana solotenan'ny mpanafatra fitaovana solotena mpanjifa solotena mpamorona ny solotena ministera ihany koa ary ihany koa ny OMDA de tsara petraka koa le izy hoe le vola hotakitsika amin'izao tena hoe ataoko hoe symbolique satria raha raisina ohatra hoe mizara sokajy anakefatra aloha le izy fa am'le sokajy voalohany zao ohatra faingo 500 zavatra tsy ry arosy izy tonga any izy hoe raha manafatra ray tafitrisa ohatra ny mpanafatra fitaovana anankiray ny importateur anankiray 5,000 ariary ny amanko nizao tena no alohany tena hoe fampahafatahana zany le amin'ity taona ity zany de tsy ana tena hoe vola be de be aloha zany tsika amin'ity voalohany ity fa rehefa mitoy miandalana eo izy de hita ihany avelo izy ary mbola hoe privé ia privé le izy mbola public ny fampiarana foana ny amanko ny satria tsara foana ny hevitra fa fantatritsika ny eto Madagasikara zany fa ny dravitra samy hafa na ny atao hoe segment amin'ny exécution zavatra anankiray raha ohatra misy décision administrative any ambony any mitohana foana ny aty zany de tokony miezaka mafy mba hoe mba mahazo zay angamba nataoko hoe zavatra anankiray lehibe le fiarahana amin'ny
asa miaraka amin'ny fahaditsiranana sy ny gasineta satria tsy ny omda direct zany ny hoe oery amin'ny fahaditsiranana andeha hitaky fa iry ambony mitafy l'aéroport mbola misy gony iny saina ny aly izy efa ataonany maro ihany no efa napetraka ny lalàna hoe ny radio sy ny televiziona ny hainao manjary rehetrarehetra dia tokony misy vola alohany any anivony ao amda satria mandefa sanganasa ry zareo reo fa saingy mba firy moa no mandoa fa dia atao ihany aloha ny fanentanana hoe mba aloavy re radio sy télé ny volanareo zay tokony alohanareo am'ireo mpamorona am'ireo mpanoratra am'ireo interprète zay tokony alohany amin'ny amda mba aloavy izy reo dia ohatr'izay ihany koa ny fanentanana atao amin'ity importeur ty mba aloavy satria na de ataonareo hoe tsy sanasa aza ny clé USB sy ny disque dur ny amin'ny ankapobeny misy foana ao disque dur izy moa tsy ahitana hoe resaka asa enao nga miasa izy nga miasa koa fa mihaino radio izy tika mihaino tantarany renem ny fanenregistreny ao anatin'ny disque dur any ao ka ny téléphone zay misy mémoire interne de tafiditra ao anatin'izay ny mémoire extensible rehetrarehetra io ao anatiny daholo ry madame Soatina ohatra ny impôt indirect ohatra no satria ny matérialisation le zavatra ho alaina mihitsy no misandrahaka be ny resaka efa tsara ho ala izy tsara fa ny fifanazavana zany tiana dia mahatonga rindrina idonanareo rehefa tena mpiatra le izy toy zao dokam-barotra zay manko mahatonga le dokam-barotra tsy maintsy mitsofoko zao Blue Christmas miaraka amin'ny Tecno ny faharoapolo ny volana novambra 1 amby roapolo sy 4 arivo ka hatramin'ny fahavalo ny volana janoary 2 amby roapolo sy 4 arivo mivela smartphone toy ny Go Pop 5 série izay amin'ny vidiny manomboka ny 285 000 ariary ary mandraisa anjara amin'ny fisarita azahoana télé grand plat 43 pouces iray ary subwoofer anankiroa tsy izay ihany fa sady mahazo cadeau fahatsiarovana toy ny power bank good sac banane na bloc note avy amin'ny Tecno ihany koa ianao amin'ny smartphone zay tsy vainao ka manatona ary eny amin'ny shop Tecno akaiky anao fa fizarana tsy misy ohatr'ity Tecno expect more fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny tetik'olanao tena matotra ve mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang tena azo itokisana matanjaka ary maharitra Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana taxi be 4x4 fiara tsotra camion moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy mendrika ho anao ny Nankang Vaovaobe andraminy Gino IC zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny amivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 arivo ariary monja. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mourarano Larbi, près de Sanifer. Soyez malin, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farantaona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha pika anao Saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafosika amin'ity fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche dessert reto ny vomboandry fa nandeha nitetsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo tonga dia tao amin'ny leader price daholo reo ohatran'ny mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty surprise Metriam jifa ao an-trano ny tsara indrindra sira vovony tafy maina tsara sy voatoto tsara ary mora levona masira kokoa misy fliora sy iode tsara ho an'ny fahasalamana isan'andro ireo vokatra tafy dia miaraka aminao programme intégré d'assainissement d'Antananarivo te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny avorana izao dia hoe tsy atao avy mihitsy ve zany ny orana tsy hitanao ve sotra kely nefa vahaolantsika
fako aritsika ao anaty kanalany tsy mampikirina ny rano maloto e izany mahatsetsina azy ohatry ny kanala Andriatany izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako dia mba ho azy ny olana miasa ny kanaly veloma marotondra-drano dia madio ny tanàna tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanalina. À Noël, les moments spéciaux sont vraiment faciles à trouver. Ces moments ne se trouvent pas dans les contes de fées ou en lisant dans l'esprit de quelqu'un. Ils se trouvent dans le cadeau qui ravira vos proches et dans tous les appels de Noël à travers le pays, car votre famille le mérite. La magie de Noël se trouve dans chaque gorgée de coca, chaque rire, chaque moment partagé ensemble. Chaque emballage des cadeaux effectué une fois que les enfants sont au lit. Ils sont dans la décoration du sapin que l'on fait pour la toute première fois. Et dans tous les autres moments auxquels vous avez pensé. Noël est toujours magique quand on le partage pleinement. Coca-Cola. Fisor biscuit 4 isan-karazany 4 happy 4 jump 4 turbo 4 B 4 bokotra ary vaovao be ny 4 choco be refin chocolat be sy ny 4 go ilay mampifaly mandehana lavitra kokoa amipitokina miaraka amin'ireo biscuit 4 tena 4 ao anatinao. Tonga indray ny collection vaovao gasy stylé atolotry aigle d'or atsika novolavolain'ilay styliste feno talenta sarika raha fanetana posika gasigasy tsara misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra 100 isan-jato efa hitanao manerana ny magazay aigle d'or mahazatra anao ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram aigle d'or Madagascar e aigle d'or miaraka amiko isanandro. Waouh! Faites bien comme Sopromer, crevettes, calmars, tranches, filets de poisson sunt maro isan-karazany. Ao anatin'izany boulette sy vokatra vaovao be azo anaovana sakafo matsiro be. Tongava manatona ny toeram-pivarotana akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Manahoana daholo tsika sano volare lalao vaovao indray miaraka amin'ny anjara vitana arivoariary monjany no ividianana ny karatra kikisany mety azahoanao 500 tapitrisa ariary ny toerana azotsika anjifaina ny tapakiry 67 hectare isotry anosy be andravoany talatamaty loka mety ho azonao amin'izany 500 tapitrisa ariary misa folo no zarainy miampy moto 200 isa ary télé écran plat na subwoofer misa arivo manomboka ny 10 novambra ka hatramin'ny 1 ny volana desambra ny lalao etsika ko ava be mihitsy io raha antsika amin'ny anjara vitana akoatran'ireo dia mbola maro be ny loka mety ho azonao fa mandray sanjara ary tsapao vitany Karaiso ny fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotra mety aminao satria ianao tia fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larina 034 11 373 39 Baobab plus, un goût face au masoandro, one rate. Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec Album Music, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2022 Golden Hour. Le 31 décembre à la salle plénière CCI VAP à partir de 20h. Réservez vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden Tana Waterfront. Partenaire Eventia Gold Mix. Votre soirée du réveillon 2022 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAP.
filazana miparitaka eo anivon'ny tambajotra serasera ankehitriny fa izy famoahana vola vy ariary zato, ariary roanjato, ariary dimanjato, ariary arivo, ary vola taratasy, ariary 10 alina sy ariary ray hetsy. Manamafetoana ny banky foibe Madagasikara fa tsy misy ary tsy mikasa amoaka ireo karazam-bola voalaza etsy ambony ireo mihitsy. Ampatsahivina fa araky ny lalàna laharana fa 2024 tsipika aotraotra 4 tamin'ny 7 Jolay 2024 no fenoany lalàna laharana fa 2024 tsipika aotra 7 tamin'ny 2 Febroary 2024 izay mamaritra sa tamin'ny feno banky foibe Madagasikara dia hito farany irery ihany no afaka mamoaka vola na privilège d'émission eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara andininy fasivy. Ny banky foibe irery ihany no any afaka mamaritra fepetra mahakasika ny famoronana sy ny famoahana karazana vola taratasy na vola madinika ka ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany dia raketina amin'ny alalan'ny didim-panjakana andininy 12. Amafisina fa ny fanelezana vaovao tsy marina miteraka fanakorontanana saim-bahoaka dia enjehina sy saziany lalàna. Ampatsahivina fa ireto manaraka ireto ihany no karazam-bola manankely eto Madagasikara: vola vy, ariary 10, ariary 20, ariary 10, ariary 5, ariary 4, ariary 2, ariary, vetsikorobo, iray milanja, vola taratasy, ariary 2 alina, ariary ray alina, ariary 5 arivo, ariary 2 arivo, ariary arivo, ariary 500, ariary 200, ary ariary 100. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Koba Fenso, manolotra ora ho anao. Koba Fenso, ilay hery ilainao. Vous êtes à la recherche d'une meuleuse? M-Top, c'est la meilleure des meuleuses. M-Top, la perfection dans l'outillage. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny valoro e Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 9 Desambra 2024 ity. Ny pejin'ny fahasalamana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina Covid-19 amin'ny faritra telo eto Madagasikara dia nandray fepetra ny filan-kevitry ny minisitra ka tapaka fa miditra ao anatin'ilay atao famailona ara-pahasalamana na vigilance sanitaire ny eto amin'ireto faritra telo ireto dia Analamanga, Vakina Karatra ary Matsiatra Ambony. Entanina ny rehetra anaja ny lamina ara-pahasalamana, ny fanaovana masika, ny fanatsana ny elanelana 2 metatra amin'ireo toerana izay foro-vahoaka, ny sanjany reny any anatin'ny birao, any anatin'ny toeram-pivavahana ireny. Ny fanajana ny fepetra toy ny fanasana tanana, ny fanaovana gel, izany rehetra izany dia entanina avokoa. Tsy mihoatra ny olona 100 no afaka mifamory amin'ny aty toerana mihiboka. Tsy azo atao ny famorim-bahoaka ankalamanjana amin'ireo faritra telo voalaza teo ambony ireo. Makasika an'izay pejin'ny fahasalamana izay ihany fa eo amin'ny pejin'ny fampianarana ho an'ny sekolim-panjakana dia voafaritra fa manomboka ny zoma 17 Desambra izao ny fialan-tsasatra fa ho an'ny sekoly tsy miankina kosa dia ny antanin'izy ireo ho an'izay efa nahavita ny fanadinana mba tsy handefa intsony ny zanany any an-tsekoly, izany hiditra avy hatrany amin'ny fotoam-pialan-tsasatra aloha mba ho fisorohana atao amin'izao fiparitahan ny valan'aretina Covid-19 izao. Isan'ny nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly izany fanapahan-kevitra izany. Pejin'ny kolontsaina nakatoavan'ny komity iraisam-pirenena momba ny fifanarahan'ny UNESCO ny fanoratana ny kabary malagasy ao anatin'ny listin'ny aren-tsaina tsy azo tsapain-tanana ho an'ny zanak'olombelona. Izany dia totosa nandritra ny fivoriana nampitaindavitra izay notarihan'ny filohan'ny komity Andriamatoa Pontry Nilam Migaswet nanatrika sy nisolo-tena ny fitondram-panjakana tamin'izany fivoriana nampitaindavitra izany moa ny ministra ny kolotsaina sy ny serasera Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Andriatonga Arivo.
Eo amin'ny pejin'ny fitanterana no tanterahana omaly 15 Desambra ny fanaovan-tsony eo fifanaram-piaramiasa eo amin'ny Ravinala Airport izay tantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe ary ny fitondram-panjakana. Isan'ny nojerena ny tombontsoan'ny firenena malagasy sy ny tombontsoan'ny kompania mpitanterana malagasy. Isan'ny songadina atao ihany koa ny fampianahana ny fitantanana ny seranana maro ny fanovanana atao tamin'ity fifanarahana ity. Izany no natao dia mba ho tombontsoa ambony ny firenena ho iatrany ny filohan'ny repoblika. Araka ny lamina moa dia anio no isokatra amin'ny fomba ofisialy ity seranam-piaramanidina iraisam-pirenena n'Antananarivo etsy Ivato ity. Eo amin'ireo vaovao samihafa napetraka omaly ny vato fehizoro ny trano fivavahana etsy amin'ny anteny meram-pirenena etsy Tsimbazaza etsy. Ny filohan'ny anteny meram-pirenena Ramatoa Christine Razanamasomo no tompo-kevitra tamin'ity fametrahana ny trano fivavahana ao amin'ny lapan'ny anteny meraty izay natao indrindra mba hanentanana ny resolombavambahoaka anankipo amin'Andriamanitra. Ny vola nentina nanatotosana izy raha teo no niatoka manontolo an'izany vola izany. Maro moa ireo solombavambahoaka no tonga nanatrika ity fametrahana ny vato fehizoro ny trano fivavahana etsy amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena ity. Fa eo amin'izay resaka samihafa vaovao samihafa izay ihany nanambara ny banky foiben'i Madagasikara mampafantatra ny be sy ny maro fa tsy marina velively ny resaka miparitaka eny amin'ny tambajotra tserasera fa isy ny famoahana vola vy tetina ariary zato na 200 ariary na 500 ariary na 1000 ariary. Tontolon'ny fanatanjahantena misaona ny basketball malagasy nodimandry omaly hariva iandriatsilavo Roland Joseph na fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Raspi. Izy dia mpanazatra sy namola vola tanora maro tamin'ity sehatra ny basketball ity. Ny aretina efa nitaiza azy hatramin'izay nitarika ho azy any amin'izao fahafatesany izao. Etsy amin'ny tranony etsy Andriafanambojanahary moa no iandrasana an'izany vata mangatsiaka ny tompokila Raspi izany. Ny sampana fampahalalam-baovao sy ny RDG dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ratompokila. Eo amin'ny taranja rugby kosa dia hiditra amin'ny lalao famaranana amin'ny faran'ity herinandro ity ny lalao baolina lavalava zany tafiditra ao anatin'izany ilay hoe fedina tompondakan'i Madagasikara ao anatin'ny Dopel top 20 ka amin'ny valora sasany amin'ny alahady zao tsy amin'ny kianjan'ny Makiandota-penaka. Ny FTBA eo amin'ny Mangara, amin'ny folora ny FTM, eo amin'ny TFM, amin'ny ray amby 12 ora kosa ny feditoerana larana fahatelo izay eo ny TAM sy ny STM. Hatreto aloha dia mbola miankina amin'ny fivoriana maika ny mahakasika ny fahazon'ny mpijery manatrika ny lalao izay hotontosan'ny eo anivon'ny malagasy rugby araka ny loharanom-baovao fa dia amin'ny 2 ora izy ny fampisehoana iarahana amin'ny Madmax ary amin'ny 3 ora ny famaranana lehibe ny fedina ny tompondrakany Madagasikara amin'izany Dopel top 20 zany dia ny US aty fotsy iona amin'ny Kosfa. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDG tamin'ity maraina ity mandry ny otretsy amin'ny tantsoroka teknika Bandekamy Marandrianabo no nanolotra sy nanomana izany ho anareo. Manasa antsika hatrany anaraka ny fandarana rivotra ary manentana antsika mba hitandrina sy ho mailo tanteraka amin'ny fiparitahan'ny valana aretina Covid-19 satria dia mamono io. Mandra-paresaka. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao Zany hoe ny vaovao eny io zany dia manomboka miketrona indray ny paosy sy ny andrin'ny mpanakanto sy ny mpikarakara aloha zany. Zany hoe ireo zavatra ny fanarahana rehetra aloha zany mbola tsy maintsy hoenao ihany hoe tsiraikitra indray hoany. Ny fanazavana antsipriany kokoa dia mampisy fanontaniana be dia be fa za aloha sady tsy ametraka fanontaniana tsy amaly miandry fotsiny ahako hoe ahoana sy satria tsy maintsy misy hafa anontany fa dia izay le iretsy. Ny eo amindamo ny resaka teo resaka zavakanto fa ohatriny ahy manokana moa zany dia izay hoe isika mpanakanto sy ny mpikarakara zany zao a baraingo be dia be aloha ankoatran'le miketrona teneniko teo dia ny fiainana mitohy ihany moa zany
tsy maintsy andivarotra kafe any moa zany aloha ohatra na reo le tsy voahondrandreo zany alaina de avadika confiture. Zay ny fanamarina ray amin'iny. Fanamarina faharoa ny accompagnement akoatran'ny fitenenana ny hoe misy ny aretina miparitaka sy ny sisa, ny fanazavana antsipriany kokoa momba ny resaka hoe vaksiny ny tahan'ny fanaovana vaksiny ny famporosiana amin'ny fanaovana vaksiny amin'ny ankapobeny sy ny hoe andraikitriza sy makaizy. Zay ny fa mbola be dia be ny resaka azo atao momba zay. Fa ny zavatra tiako resana anankiroa tato ny soratako no maraina teo. Nandalo teny Mamamba tamin'ny omaly, afaka omaly. Misy ohatran'ny ino zany? Misy ohatran'ny telefônina misy telefônina maneo, misy mia I tonton kay zany Honora? Tsy hainy mihitsy ka. Salama, miaraba soky. Manao nareo? Salama ve? Manakory ny fahasalamana. Salama tapany a. Salama tapany. Salama tapany. Raha soa salama feno. Salama tsara tapany. Inona? Gino ny mpanao fandara. Eny fa mahavelo. Salama tapany mihitsy aloha tena enjana be. Tsisy sary moa zany. Manaona le tsoty asio sary ary. Efa mitodika any amin'ny lalisany sary fa izy no mitsotsoka. Fanazanato zany ary de nazanato zany ary moa lesy de miondroka tanteraka ny tena satria nalala an'le olona ary niaina tamin'le olona niara-dalana. Ratsy efa nilazon'ny aretin'ny Israely izy dia miondrika tanteraka amin'ny maha-honora ny tena, mahafoe ny tena. Manaraka tsipika iny. Izy mbola nampanao fiofanana tamin'le championnat farany teo tany Thomas. Sady tena be ny vitany raha teo amin'ny sery be mihitsy. Be zakany mihitsy le zakany bataina hoe direkireto daholo. Sady anisan'ny nanana zavony voninahitry Madagasikara tamin'ny sery ny handball moa basketball azafady. Dia reny le hoe porona laza be reny tamin'izany fotoana izany dia i Raspi no anisan'ny tondra azy ary zany fa nisy olo tena hiakatra avy any Toamasina any hitondra ny tenin'ireo mpilalao taloha tao amin'ny poro sy ny sisa. Manao ny Erika? Manao ana le tsenao salama le tia fa tsy niantso anao mihitsy le madama le nenila numéro any. Mandinika koa izy zao tsy na hoe atao amin'ny trano mihiboka sa atao amin'le ivelany tsy azo ataoko. Elahy miantso anazy fa tsy izy miantso an'la. Miantso anazy fa tsy mandeha mihitsy izy. Ahoana le tsy bandekama? Izy lasa mivoaka izy andeha dinika momba le vaovao teo. Manao ny Ramatoa Larissa? Manao na Ramsey Honora? Salama tsara. Ngatsy hoe tapatapany. Salama tapany moa zany. Miaraba Ramsey Honora. Fahasalamana foana. Salama tapany tena marina fa fahazarana tena salama tsara fa le salama tapany zany misy jeu de mots vraky. Sala fotsiny zany fa tsy Mohamed fa tsy misy an'le ma. Salama rasoanao, rasoanao. Misy mekara amizay fa tsy niantso anay la. Tsy niantso anay la satria ve efa vita le izy. Inona? Ay ve ka mbola tsy niantso ny Erika satria efa nentin'ny docteur Liva tao amin'ny docteur Tsiry ako dia efa mikarakaraina tsara dia nijerena tsara dia hita hoe zao ny atao amin'ity. Efa milamindamina. Makasitraka anareo rehetrarehetra efa nandefa heritreritra taty aminy tena kay zary le an'iny dia mandeha mandringa ahy zany fa ny tena olana angezabe amiko nge dia zao le toe. Tsy tafiditra ao anaty kapangely daly. Dirina fa makalahina aloha fa ina mamaika an'laho hoe izy. Mandeha ho aiza moa zany andeha vidy xelera femelle mihitsy ako. Dia ajanona daholo aloha izay manahirakirana rehetra. Sotra le tsy bandekama le aza palomainao lahy le. Misy zavatra tsy azo tononona mason'ny lahy mihitsy zany zao. Ajanona daholo aloha izay manahirakirana. Ohatra hoe nohaniko maly teny Ambodomita.
ao amin'ny radatofano lesy rehefa mpasiana mandalo oa lesy tsy maharitra misy fa tsy maintsy mijanona ary andefasany zanaky dadatofano mozika jazz tena anaty playlist amin'ilay a de teo akavarina ka efa ny telo latsaka andehanatoray aho namana andeha anasa vilia zany mipetrapetraka teo nandevona an'le izy ndray tafatory ty de rehefa tafatory a lasa manofo e mandeha tomobile atosika miakatra nandaingolo tya mahavarina tena mahavarina ay le mihinana an'le tsara masofokisolo ty mampanofy andaingo be zavatra tsy azoko hoanina intsony zalahy ohatra hoe takevy mety manahirana take lasa olandalo any amin'ny lahana omeko any lahy daholo ny lista ray manontolo fa azakivy fa amboariny saina mitady taona lamanday ala anaky telo 20 centimetatra mpagotrahana 3 minitra any azoana be fa le zavatra le tena le mianamboarany lany sainy lany le tena ankafiziny lany tsy azo lahoanina zavatra tsy azo hoanina nge ty zavatra tena ankafiziny anao raha hitany la ohatra hoe handball hitany lesany ny zavatra tena nanahirana keliny say koa hoe ny henakisoa misy purine direct ao amin'ny internet misy purine le ny en principe tsy tena hoe tokony misy le izy a ohatra ny efa maninona moa zany lany tsy mahazo mihinana chocolat de efa maninona lany tsy mahazo mihinana raisin tsisy fandraisana am'zany le izy fa ireny a natao excitant zany hoe mahatonga anazy a ho lasa gravissimo anaty vatana de misy maromaro le izy io a fa rehefa manontany la de jereo amin'ny internet fa tsy mahita aloha iny fandraisany io amin'io e fa misy fandraisany le izy zany hoe zay zany io zany veloma isakay veloma ry pauvre sikary sakay kosa aloha petabo kely ihany kely zay la zay aleo ora zoike aleo tsy mihinana tsomy mihitsy oa veloma zahoana zany alao izy hoany lany zany e zay le ty 12 taona tsy nihinana an'zany aza matahotra zany la mifahavelomana zava-dehibe tongolo ataoko many anganiny tongolo sy sakamalaho ty sakamalaho veloma ry sakamalaho sy tongolo de tandremo koa le akoho voasesika reny a voasesika efa ninona le akoho voasesika reny no aza mihinana reny fakana nofony reny ay za tsy mihinana akoho fakana nofony fa akoho gaso zany zao no mihinana petit pois gasy misy akoho gasy tsy anina tso fa le amena provende ndray ry painina ionora jerena tsara lisika ny akoho gasy anakiray anarery le mihinana ka za tsy tohinambarika anarery akoho mihinana petit pois hoany inona le akoho mihinana petit pois fa moa ve mba fantatrao fa ny trondro miloko menamena de tsy azo atao koa nga misy an'izany ohatra lika trondro gasy zany tsy mety mavomavo iny trondrona ranomasina zany tenenko ay trondro ranomasina za tsy mihinana ka mihidy zao zany a ny jono lala le lika mity zao zany ny jono a de somary mijanona ny fahazahoana fa ny tsarotsaroany vavako zany zao dia hitako zinao koa anao fa karpa zany zao tena reveko be mihitsy mahazo mihinana karpa ve zany ty raha mahazo ny trondro ange mahazo e besisika petahako ny trondrona ranomasina ihany manahirana le nofona ton be le trancheny zalahy iny koa ataoko mamahiny ataoko mamahiny mandalo andohanao dolo raha vao misy fandrarana kely majinika ay tena ahenanao mihitsy kosa aloha menaka oliva ampiasaina raha hoanao rery fa tsy maninana le tsy miresaka e tena marina za zao ohatra za zao lasa dala mihitsy tamin'ny alady ariva mamay be le vary ao anaty vilany mamay mihitsy a de angalako kely ny telo ny sotro ataoko anaty vilia de hitana le ambona lapoaly lefa tsisy menaka fa le avy nanendasana le tsy teneniko de le kokakoka natapiraka iny eo am'le vary mamay de alatsaka eo le izy tsy hoaniko a rofoko fotsiny
Elahy efa le Zay raha horaha le atao hoe elahy efa fofotongory. nisy fotoana le niafy roa volana. Nanao ina? Niafy roa volana. Ianao dia maheno fofotongolo? Rofona fotsiny. Fantatro gotika. Gotika, fantatro tsara. Fofoniko fotsiny. Misy le mandroso hoe Mila hoe mamay le vary a, mamay. Andro atoandro zany. Atoandro ka za tsy ao an-trano zany hery de le vary vao mamay a. De eto zany le atao hoe taipiraka. De ny zavatra nendasina tao aminy zany ny ankizy ho nirina azy fa tsy za. De alasaka eo am'le vary fotsy mamay zany le taipiraka sy le menaka Ao le tsy de avilana rofona kely fotsiny. hoe. Avilana kely fa za tsy naharaka mihitsy. Manahoana ity ny isan'ny olona voan'ny corona am'izao fotoana izao? Tsy manana Ny tamin'ny herinandro no nanodidina ny arivo latsaka. Arivo latsaka, latsaka kely, latsaka telo. Latsaka lavitra. Arivony latsaka 924. Ohatran'ny 950 teo amin'ny 7 7 7 teo ngamba ny Analamanga tamin'izay. Ny Analamanga mibetsaka ny Jinja. Zay no mahatonga ny fanjakana napandray fipetra hoe janona aloha ny famoriam-bahoaka Kalamanjana, tsy mahazo mihoatra ny 100 ny olona mitangorona anaty trano mihiboka. Zany hoe mila manokatra varavarankely isaka 10 minitra ho nozy au micron. Ny fanajana Etany koa lesy aloha dia manararaotra misaotra an'ireo solotenantsika mpanakanto izay nena varatra nanatotosa ny fandevenana ny Kristian atany amin'ny faritra varatra dia hita tamin'ny sary teo moa zany ny Sokovonjy, i Mamgojo, i Ralatsiliva izay anisan'ny solotenantsika tany dia marary fiangonana ny Kristian Rajiry ihany koa. Mankasitraka zalahy. 8 Hoe ahoana? 8 zany ny test afara. 6x3. Ny zareo le tenantsika tany ireny a dia asiana fanamarihana fa ny antotena ireny. Ny antotena raha ohatra tsy inona tsy ny antotena ireny ngamba efa maro dia maro no nandeha tany fa reny a no nanana fahafahana ny antoka ny tenany dia zay ny fiaramanidina nandehanana zareo ny fiaramanidina kely zany hoe zay le hoe lazainy erika le hoe miantotena izay a fiaramanidina kely le le izy io na raha tena miantotena hoe miantoka an'le fiaramanidina ianao amin'ny 200 millions eo fa iny fiaramanidina iny a nitondra olona nandeha nakany iny dia nisy toerana efatra izay libra dia izay nahafahan'ny zareo vitana koa le izy vitana zay. Mankasitraka indrindra zalahy dia toizy ny fandarana raso lesy a sotra betsaka daholo lesy a raso soke sotra ray bozy a aiza ray bozy rano sosety kely ty lesaka ao ambarako dia antaniko antaniko le izy karaha misy valy le aloha zany satria mahasadaikatra kely le izy ny resaka lalana moa misy an'le accident nampalahelo tamin'ny omaly a maniry aho mba tsy hoe ho feno ralentisseur indray le lalana satria bretelle de vitesse le izy le bretelle de vitesse a aoka mba tsy mifiarako ty foana ny atao ohatra mpamsa ao anatin'ny resaka fa ny olona koa mila ampianarina mila asiana signal zarina fa ny fantaniko ray dia ty eo mamamba amin'ny ranonambohibao zany amin'ny ilany ankavia dia misy fefy misy hazo mitsatoka be dia be tsy arritro io rano io a ka hoe tany ohatra dia misy fefy ohatran'le mahazatra antsika le hitantsika amin'ny lalan'ny feno rivo sy ny ery amin'ny lalana mankary amin'ny bypass ery fa misy fefy le izy sabo eo amin'ny atsasaky ny kianjana football le misy fefy io zay olona makena angamba dia mahita an'izany tantaraiko zany dia misy soratra eo le karazan'leo manatompo ity reny ohatrany hoe rarana no makeo amin'io voafefy io rano io a rano tia metraka fanontaniana ho an'ny commune Tehiroka ohatra na ho an'ny olona zay mandalo iny inona ny dikany io le zavatra eo io averiko tsara misy boiro mitsatoka mamefy fany anaty rano dia avy eo a misy hazo kely majinijinika atsivalambalana ohatrany hoe zany raha ohatra misy varivaziny azy zany ohatra misy trondro tonga ambadika eo zany dia tsy mahazo makeo izy fa kanefa ny olona moa zany ny anaovana an'le soratra ety ambony zay ny anankiray raha misy mahafantatra ny faharoa fanamariana omeko sahirana ny tanimbary na amin'ny faritra Ambodifasina sy ny faritra Betsimataratra sy ny sisa fa misy rano be dia be ohatra ery amin'ny bazy a ery Ambohibao a
amin'ny mamamba le teneny ko zany zao a ahoana ny ahafahana mitroka an'le rano de manaparitaka azy amin'ny lemaka ohatra raha mety tena mbola misy rano be deaibe zany a amin'ireo farihy zay tsy ritra kosa aloha zao aloha zao rano reo rano ary tena rano Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Ary tonga sady neny zany ao aloha pika anao Saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafosika amin'ity fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche dessert reto ny bomboandry fa nandeha nitetsela mihitsy zany ianao nividy an'ireo tonga de tao amin'ny leader price daholo reo ohatran'ny mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre Wi-Fiber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange à Nalakil, Smart Tansbot, en Passamadink ou Zuma Kurunjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. VVB! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Manampy ahy amin'ny andavanandro ny Softex violet. Sady lava, matevina, mitroka tsara ary 100 isan-jato coton. Mirindra tsara ny tontolo androko ary tapitra hatreo fititepiko amin'ny alina. Hiteny amin'ny toeram-pivarotana rehetra amin'ny vidiny mirary ny Softex violet. Tu vas l'arriver, Nene. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces emplettes. C'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore, du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Maman m'a-t-il ramené quelque chose? Oui, ma chérie, voici quelques friandises. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. En cette période de fête de fin d'année, passons moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec nos grands-parents. Passons moins de temps devant nos écrans et plus de temps tête à tête. Oh, c'est si gentil de vous joindre à nous. Pourquoi regarder le temps passer quand on peut se voir et se raconter des histoires instantanées? Il est temps de se connecter pour de vrai, à la vie réelle de chacun. Remplissons nos contenus de vrais plats et partageons les choses que nous aimons autour d'un verre de coca frais parce que Noël est magique quand nous le partageons. Coca-Cola. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 milliards par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 milliards, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Ny fiovana Baobab Plus no anome anao izany. Baobab Plus no anome anao finday amin'le marika tsy ndety voavidinao hatrizay. Smartphone natolotra mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao.
tsy olana raha tsy voalohana zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao misy smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsy larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra mba ho tena noely feno fahasambarana mividiana hitana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato isy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin misy fanomezana atelier déco an'ny ankizy roue de la fortune aro avy eo Père Noël amin'ny falin'ny ankizy ary mandraisa anjara tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra azony loka amin'ny relokiny manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao miandindiny any amin'ny magazay Cosmos dia mirary Christmas sambatra sy taom-baovao atsika Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrao ve fa misy vokatra vaovao indray nickel liquide vaisselle amin'ny habeny 500 ml no nickel manadio sy mampangirana tanteraka amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia mandroatra tsara manala ny menaka manitra aok'izany tsy manimba tanana ary vita malagasy tanteraka afaka jifaina eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao liquide vaisselle 500 ml Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Partant pour un réveillon exceptionnel, un buffet à volonté, une ambiance unique, accueillons la nouvelle année 2022 et rendez-vous au Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière du CCI IVAC. À partir de 20h, un grand buffet vous sera concocté par Mutsu. Après les 12 coups de minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. Célébrons le réveillon 2022 Golden Hour avec à l'animation l'orchestre Album Music et au platine Jetax et Shinchan de la RDJ Style. Réservation de vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden, Tana Waterfront. Infoline au 034 14 00966. Partenaire Eventia, Geodio, Goldmix. Votre soirée du réveillon 2022, Golden Hour à la salle plénière du CCI IVAC. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny fanontaniana mipetraka mitovy tamin'ny fotoanany tena hoe confiné fa misy voambolana vafa miasa zay le izy. Ny ahy zany ny tena fanampin-dresaka ataoko dia hoe ahoana ny fiarahana miaraka mijery sy manao ny zavatra rehetra tokony atao ao anatin'le fepetra rehetra amin'le zava-misy zany. Satria izay le aretina. Salama tompoko. Salama, safady manapateny Tompoko, miano anao? Misy lalojinao moa? Misy kilalojinao androany. Mbola tsy nazo a? Mbola tsy nazo Anao ianao? Ilalao moa zany e? Ay, ilalao fantaniana 5 centilitatra ny tavoangina Gino ST 500 sa 700 sa 80. 500 centilitatra. Ie, marina za miala aloha ianao fa tsy maintsy raisina ambadika ny anaranao dia aveo ianao maneho hevitra kelany e. Patron-jato zany tsy mahazo mivory. Ho antsika izay milalao zany mahazo loka eto amin'ny RDJ dia ilazany isika rehetra fa ny fangalana ny loka dia amin'ny ora fiasana zany hoe amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny 2 ka hatramin'ny 5. Zay no fangalana ny loka ato amin'ny RDJ zany a ho antsika rehetra izay mahazo amin'ny reny amin'ny tony kilalao tony zany mba tsy fanamarinana avy amin'ny tompona ndraikitra moa izay nampitaina ho antsika rehetra izay contrib. Anareo le dia manohy miantso any nareo ka ao anatin'le fepetra ny raisina sy ny zavatra navoaka rehetra zany tao aorian'ny fivoriana sy ohatran'izany zay teniko izay ahoana ny isa-kompanievana anatin'le izy, ahoana n'le fampiarana an'le izy, inona no mety tsy mety satria tsy mahita valiny mihitsy amin'ny ankapobeny aloha zany satria amin'ny maha-mpanakanto, amin'ny maha-mpanafalanonana sy mpandrindra lanonana, amin'ny mampihira atson'ny olona amin'ny lanonana zany hoe misolo tenany maro ihany ao anatin'ny fomba hitrangan'ny isa zato.
sy ny hoe trano miboka sy ny hoe Kalamanjana dia tsy misy. Manahoana ny resaka inona le amin'ny rugby zao final? Ny final amin'ny alahady zao zao etsy Ranomasina mbola kiloty ndray zany. Andrasana aloha zany ny Satria zao zao ny tsy sina resaka hoe iza sy ny makaiza sy ny ahoany. Ny zavatra nitranga matetika misy foana ny londolosy azonareo ny tiako tenena hoe mba niany kely moa zany resaka zany hoe nandritra ny fotoana ny ainana ny zavatra rehetra misy foana aloha ny mihinana ny sakamalao mafy noho ny hafa ao anatin'ilay izy tsapy zay. Ny resaka fijerijerena amin'ny vilana sy fifanesona fa zavatra nitranga foana tao anatin'ilay izy. Fa ahoana ny arahana miatrika an'ilay zavatra amin'izay mba zay resaka an'ilay farihy misy rano. Salama tokoa. Eo. Mivoaka iny zany tokoko ny fepetra amin'ny ampahany aloha. Mikasika an'ile aretina COVID-19. Fahamailona ara-pahasalamana. Zay le voambolana kay. Fahamailona ara-pahasalamana. Dia aoka mba ho fepetra raisina ho an'ny rehetrarehetra vahoaka malagasy rehetra. Miainga hatrany amin'ny mpitondra hatramin'ny entina. Esao mantsy dia hisy indray hoe ahoana rehefa ihany afaka manatangorona olona fa rehefa ihany tsy afaka manatangorona olona. Hisy indray anazava rehefa misy mitangorona ry dia hisy hitsangana anazava indray hoe karena nge tsy hanonany teo amin'ny vahoaka ahoana moa ny tsy hanatonana ny vahoaka efa le vahoaka efa mitangorona efa ao anatin'le fepetra nefa le lazainao mivantana resaka ny teneniko akolaka teo. Dia ny zavatra ohatran'izay foana zany le zavatra dia manahirana be le izy koa dia aloha samitsika vahoaka malagasy rehetra rehetra zany tsy hisy ambony fepetra misy fa ambanin'ny fepetra eo avokoa. Eny ary tompoko rahasoatrany ihany koa. Amafisiko kely mihitsy zay hoe aoka ny fepetra ho atao ho an'ny rehetra zany hoe rehefa resaka politika fa tsy resaka politika tsy rehefa nandeha ny kabary vao nisy ny aretina fa tao anatin'ny fanadihadiana sy ny fomba fijerena zavatra rehetra dia rehefa tsy manonona eo zao dia tsy maty voalavokibo dia mety hiditra telefonina tsy raharahiko tsy manino fa lasa misy izay tokoa le izy manikiry fotsiny tsy hoe misy gory. Meraba tompoko. Salama Kotiba. Azo. Tsy maty voalavo kimo. Vadadiany azy tsy maty voalavo. Fa le voalavo mahaliana anah mihitsy raha mba hitako anontaniako hoe nanao ny ianao tao. Mba saingy rary soany ianao raha e. Hita misy izy hoe tena bandy vrai mahafinaritra tena rary fahasalamana tsika. Okay. Apitainany amin'ny any ka mino fa mino mihitsy dala amin'izao ia fanampy ny fanazavana kely zany ho antsika zay hiatrika ny mbola tsy nanao vaksiny tany nanao vaksiny ho an'ny eto Analamanga dia lasa toerana fanaovana vaksiny ny etsy amin'ny kianjan'ny Barea ho an'ny eto Antananarivo dia toerana azo anaovana an'izany vaksiny zany etsy amin'ny kianjan'ny Barea tena hoe kianjan'ny demokrasia ho an'ny any amin'ny Vakinankaratra teo amin'ny gymnase Vatofotsy no anatotosaina izay ary ho an'ny any Matsiatra ambony teo amin'ny kianjana Ampasy Sambazaha no ahafahanareo miatrika an'izay fanaovana vaksiny tada vaksiny rineny maninona endraso fa ho avy eo zany fa dia miantso mividy ronono sy siramamy fa dia ny averiko zany le izy alors mba ho an'ny rehetra lay fepetra eny tompoko. Salama tompoko. Vigilance tadej raha goatra izay indray le terme. Ka ny terme ihany fa ny hôtel de terme. Tena fa mahavarinana amin'ilay izy zao ary amin'ny farany ary le resaka vaksiny raha mijery an'le tasika zany ianao. Tena nécessaire ihany zany le vaksiny raha mifanjakany. Dia tsy haintsika tsony hoe hoay ity fa le fanafody iray ery foana zany moa zany no ohatrany anaovana tamtamina be satria iny ary amin'ny laharana ambonimbony ary dia iny ndray zany no boboany eto moa zany fa dia hita fa dia zay ny hitany zalafa mety. Dia ny faharoa dia efa mandeha ny taxi pharmacie zany ny teny lalàna dia mba aleo zany hiasa koa ny taxi moto inona moa no azo atao zay fa ekena zany fa mandeha ny taxi pharmacie. Ahoana le taxi pharmacie zany? Sy le resaka defonsy ny karazany. Manahirana le miresaka an'ilay izy satria misy ny aro mafy, misy moa ny mahazo, misy izy hoe ohatran'ny misy zavatra ny karakaran'ireo mpanao dépôt reto misy olobe ao anatina institution atao amintsika na anaty alisa dia efa fantatra zany hoe ekeny hoe
dia efa manao kisarisary teny maro moa zany ny farmasiana izay nianatra anasika fito taona lasa dokotera fa dia hoe mitovy toroso zany nianatra 7 taona sy tsy nianatra zay efa lafa-mbary soa Anakely fotsiny le izy nianatra 7 taona sy tsy nianatra 7 taona angamba azonay tsara le rano le niteneniko teo io zany le hoe mangetahita ambony lakana aloha na izany ara satria ny tanimbary maina rehefa avy niketsaina tery ambody fasina no tazako na tonga ny eritreritra hoe ao ambadika avaratra ny lalana rokady mivoaka tsara soatra mivoaka any am'basy dia misy rano be eo ao amin'ny hoe sitabomba miarahaba anareo rehetra aloha salama toko dia miarahaba koa dia mirahasoa ny honorazy anatin'ny tsy fahasalamana aloha fa dia mahatsiaro-bavaka mandrakariva ny le zava-pikirasana kely mikasika an'le fanapa-kevitra miraisina le vetetra hoe tsy mihoatra ny zato ny olona voriana za zany ohatrany teny kely loatra zao hoe tokony mba sena fampiomanana ihany le izy satria misy olona zany zao tratrana zavatra oatra zao hoe manao raharaha mpanambadiana zay efa lasa ny fampilazana efa lasa ny fanasana teraka olana indray le izy na ho an'ilay ataontsika hoe hôtel zay indray an'le fanasana na ho an'le olona ny asaina teraka olana kely ihany ndray koa sao dia mba tokony ihany mba derevana ihany aloha zany le fanapa-kevitra hoe sy tonga dia zao zany tokony mba misy fampafantarana mialoha zany aloha mba ahafahan'le olona miomana satria tena betsaka ny olona tratrany izy io ary mikorotana amin'izao vaninandro zao zany amin'ny ho anay moa zany eo amin'ny resaka fiangonana dia mahalatale izy hoe be le olona no mikorotana tena inona zany no ataonay pasteur satria zao zava-tanitanga efa nanasa olona 200 personnes zay nefa 100 personnes ihany dia voahily zay zany mijato amin'ireo izy mahily sila ny sahily any zany le tiako atongavana tsy manery aho hoe tsy maintsy zaona zao fa hoe sao dia mba tokony ihany misy ihany ny zavatra dinihana ao anatin'ilay fanapa-kevitra le grand commerce manangon'olona manko tsy tena misy resaka makaiza sy maninona ary ny anao ohatra tena raisiko mihitsy satria momba manana an'ireo miasa fa zao no mba miditra betsaka ny vola mandra-patapitiny taona mitondra kameramaka iry ampaviona analakely fa tsena efa nresahana tamin'ny taona maro zay kasika an'le zafady voatry faharoa mikasika an'le resaka jirama ihany mikasika resaka jirama tena mba maingavy rangano ty jiro tapaka lava matsarava ty fa tena mandreraka le izy fakasitraka ny tiako ambaran'le fampitahana le sarina voaka foana hatramin'izay fa ho an'ny mpivarotra zao no mba fotoana tsinona hoe tonga zany ny krismasy tonga ny taom-baovao zao no mba misy vola satria tena tsy misy ny vola miditra ny fivarotana tsapa tao anatin'ny fahasahiranana nataoriana teo dia rehefa mandeha zany ny tsena plein air rehetra zako mahita hoe accompagneo le olona hitandrina mandritra ny fotoanan'ilay tsena any zay zany hoe sisy ninona lazaiko momba ny hoe mipaviona analakely sy ny esplanade sy ny sisa aleo hiasa le olona tandrina zay metsena eny fa ilay fisary nge jereny dia ilay fisary ampitahina am'ty am'le cabaret kely manina am'le misy 20 aty am'le mariazy homanina azo alamina tsara misy olona 300 efa nasaina aty am'le toerana misy an'le seho karakarain'ny organisateur sy ny mpanakanto amin'ny ankapobeny ny toerana hitsanganana zavatra ny fanazavana sy ny accompagnement technique sanitaire momba ny zavatra misy andraikitra betsaka tokony ho raisiny tsy olombelona tsotra fa ampiana le olona zany efa niresaka an'izay foantsika tamin'ny fotoanany tena confinement zao mantsy zao ny fahamehana ny sorona zany dia atao hoe fahamelona les mots sont les mots ny voambolana ihany fa ny fampiarana sy ny fomba fiarahamanana ny zavatra misy no mety zay fa ny tsy fantatra mantsy izay soratako ato dia fa ny tsy fantatra anie ry fara dia hoe raikitra ve sy satria mariazy ilay izy zay amin'ny rampitso iny fa lasa ny autorelevé ko any amin'ny jiramo zay resahako zay satria zao eto ampiresahana eto dia sady miady hevitra amin'ny namana mpikarakara miaraka amiko satria misy raha-panambadiana zay miaraka amina lanonana kalamanjana ho ataonay rampitso endratra izahay io zany ary ao anatin'ny en l'espèce ndra danoara dia ity
ny herinandro melosy ny herinandro orinan ny fandraisana fepetra ny corona ny omicron Emmanuel tsy miandry anao hoe io aravanina ndray fepetra zao danna tsisy n'izany io ka zareo enoeny ihany fa ny olona tsapako anatin'le accompagnement ndraindray tsy tomombana ndraindray tomombana ny olona tsy matakara zavatra tokony ataony avela amin'ny fotsiny ataovy am'izay arevenandro anazy ohatra zany tsy haiko any mbola mahazo miditra ianareo a mbola amin'ny 4:20 minitra izao amin'ny 4:20 minitra ny any ora iraisam-pirenena ny teneniko zany ke bande internationale eto miverina makany am'le rano le resahako teo eo am'le ambadika hoe sitabomba misy rano aty Mamamba sy ny Ambohiba rehetra iny a misy rano iny de aria ambanina Ambohidratrimo anelanelan'ny Mandriambero sy Ambohidratrimo misy rano be koa ao fary de ary amin'ny reny rano varina anya andrefana Ambotry Manjaka midina makany misy rano ihany inona no hevitra ahafahana mampiasa karazana motopompe ve sa ahoana satria tena tsapa ao anatin'ny famasahan'ny vary amin'izao fa raha tsy misy an'le orana kely soasy io a lasa manakofana ohatra zany tsy haiko ny fandehan'ny fanirany vary moa zany fa matoy ny vary zao matoy manonjy kely loatra ny tokotany firatsany anamboly ny vary tanety mahaliana kokoa raha ohatra mahita tanety azo anaovana an'le izy satria hitaterako fasika de amboariko fa ny vary aloha mety amboly hojerena angamba aloha mety mety ao anatin'le de ao ny vary telo sotro de zay le resaka zay zany eritreretiko hoe iny Ambodifasina ny hitako aty andrefana Ambodifasina de aty andrefana ny Arabe Rocade iny fa rehefa aty atsimotsimo ohatra nahita irrigation ihany le olona angamba na ahoana hitako mandomando ihany iny taorianan'le orana avy le teo misy ihany koa zany ny legioma amina zardainan'ny legioma amin'ny ilany atsinana ny lalan'ny Rocade Tsarasotra iny azo atao ve zany misy masinina ngoza be de misy tuyau ngoza be allo eny tompoko salama tompoko amin'ny rivotra moa io zao ao io izy maso mijery sara ianao fa tonga de mipotra avy teatira be ihany ka ny zavatra mba tiana homarihana zany de zao aty Antsirabe moa atao hoe larana voalohany zao miresaka toana corona de izahay nefa aty ohatra tsy mba mahatsapa an'izany mihitsy satria raha ny resaka eo amin'ny commune manokana zao no resahana tao anatin'ny 2 volana 3 volana zay bradery isanandro neo miala neo mitsofoka neo miala neo mitsofoka ka reny tsy tafiditra ao anatin'ilay le izy mitsena tsy ka ny problème de zao de olona le mba le tena hoe tsy tena le hoe mipetraka kely temty hoe tsena kely manko tsy hitovy amin'ny any Antananarivo mihitsy fa ny commune ray manontolo iny zany zao raha ny aty Antsirabe no resahana de tsena isanandro ohatrany hoe lasa novainao tsena mihitsy angamba le commune de zao ndray zao eo gara nampihana anankiray de mba ho aiza zany le olona le mpandifa kely nefa ny angalana taxi isam-bolana sy amin'ny isanandro patente isataona eto am'le tsena tsy mandeha izavy reo olona rehetra amin'ny administration sy ny fikarakarana zao vo mifandray am'izay resaka rehetra zay de mba afaka mera ihany io mera de ihany mahafaka ny tsena mera ay fa tsena moa sasiny olona raha misy tsena sasiny olona misy tsena fa zao problème le olona le tena le vatra ato anatin'le tsena kely satria tsena kely sy ny commune tsy de mifanalavitra loatra tena maty zany le tsena atao am'le tsena kely fa zalahy nefa tsy mampity vola isanandro le isam-bolana nefa zalahy taky an'le ofan'le tsena de tena raha vao tsy mahazo iny apiko an'le resaka hoe tsy mpiteniny avy eo amin'ny tsenany Talatamaty sy ny tsenany Tantsaha zany satria ny be ny tanàna eny Talatamaty de namana raha teo ihany koa ary nenay eny ady hevitra tonga de eo ihany de tonga de lasa de jerena sy ny sisa tsy misy any eny tena tomombany fa rehefa misy olona miresaka sy mitantara zany tokony tsy hoe miandry satria ny zavatra nahavariana amin'ny zavatra sasany zao ohatra misy resaka bus classe teto zao de misy resaka taxi be tsotra misy tompony misy coopérative sy ny sisa de miresaka am'le olona mitantara momba ny bus classe tamiko le izy
fanaovana ny sy ny fahafahana rano ohatrany hoe volopy hoe ahoana ho any na tonga anareo hoe ohatra miantsonana rivotra mataran'le izy oa fa nareo saminareo any ka tsy mba misy ho ny fifandamina eo amin'ndrana zany io resaka zay io be zay paroasinay velominay foana ny lakilosy hoe ny fampiarana ny fepetrano raisina en l'espèce ny radanoara tena manana ny lanjany sy ny dikany mihitsy zay teny zay am'izao le resako an'le izy zao lasa mampana elikely le tsy ahitateny firy fa tonga de tsy maintsy inona de tsy maintsy satretretiko be raha mijererao le izy iny de zay mbola afaka miantso ihany isika amin'izao amin'ny enina mahery valo amby efapolo zao aizy ray mihitra sianina de faranantsika am'le resaka hoe motopompy satria fanao zany any amin'ny toerana samy hafa raha misy an'le moyen fa le rano moa de hity reo izy le mamamba moa efa misy mamefy kely io le hitako teo de ny ery akaiky ny mandriamberona ny ilany sana ny ilany ndrefana de mbola misy rano misy fary be mihitsy ao de amin'ny manodidina rehetra nambohibao tonga hatrary akaiky ny misy ny de bianco iny ahoana ny anaovana an'ireo sariana troana satria ny tany mena be nataona Ambatovia raha tonga any any Tomasina ane amina resaka dinamika fotsiny dinamika fa tsy redbolina zay zavatra zay zany ny mieritreretiko izy aho hoe tokony tsy ho maina ny tanimbary voaketsa etsy Ambodifasina satria zato metatra miala eo mifary be misy rano ao le hoe anaovana anazy hoe ahoana ny fanilalana makeo tsy ny arena no tsy fa zao tsika aloha de tsy maintsy tratra ny dokam-barotra Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca, manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca, hitanao ny toerana rehetra. Visca, enti-tanà sy ny manodidina. Ivenco, manolotra anao Marche 4 miaraka amin'ny La Chorale sy Quator Squad. Louange de Noël ao amin'ny CCI Ivato miala 19 décembre manomboka amin'ny telory. Ny tapakela dia azonao jifaina ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny machine lasity hivandry sy akourtig. Sponsor Machine, partenaire Ticket Place, partenaire média RDJ. Machine, un accès vers l'avenir. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à l'enceinte Jumbo Score en Gourjane tous les samedis 11 et 18 décembre 2021. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Vaovao-be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avaratra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Salut l'ami! À me voir comme ça, on pourrait croire que je suis un pro de la construction. Pourtant, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en passant chez Sanifaire, j'ai été si bien conseillé que j'ai l'impression d'être devenu un vrai pro. Plus besoin de chercher ailleurs. Chez Sanifaire, le choix est vaste et nos produits sont tellement diversifiés. Pas toujours évident de choisir le produit le mieux adapté à ses projets de construction ou de rénovation. C'est pourquoi nos vendeurs métiers sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet et quel que soit votre budget. Que vous soyez professionnel ou particulier. Venez chez Sanifaire, nous avons un vrai savoir-faire. Commandez aussi sur www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makany sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel.
itel dia mirary krismasy farany taona mafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany ao aloha pika anao saotra kia dessert glacé misy truffe chocolat le tena tiako misy pain d'épices de papelika koa sakafontsika amin'ity fety ty daholo reo foie gras papelika farci de bûche dessert reto mbomboandry fa nandeha mitety tsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo tonga de tao amin'ny leader price daholo reo ohatran'ny mahazatra ao sady tsara ny entana amin'ny vidy mirary mivoky tsara daholo zany tsika amin'ity fety Surprise, Metviam. Ivenco, manombotra anao Mage 4 miaraka amin'ny La Chorale sy 14 Squad. Louange de Noël ao amin'ny CCI Vato miala 19 décembre manomboka amin'ny telory. Ny tapakela dia azonao jifaina ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny machine Lasity Vendre sy Akourtig. Sponsor Massime, partenaire Ticket Place, partenaire média RDJ. Massine, un accès vers l'avenir. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Tena misorano miakatra na volana zao. Betsaka ho avy nifesany ny orana. Tsy hitanao ve tsotra kely nefa vahola antsika. Fa atsika ao anaty kanalany tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalan-dringatany. Izany hoe raha ny toerana voatokana zany sika manary fako dia mivao azy ny olana miasa ny kanaly velomy maritondra-drano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanaliana fako ao anaty kanaly. Tangovia dia manotra antsika festival Vaksova andiany fahenina alahady 5 Desambra amin'ny sivora maraina ao tany Kataka Itosy. Iarahana amin'ny mpiangaly Vaksova maro. Somantanjombato, Laoto Misoro, Tsomakapamo, Antamitery, Gasy Misoro, Talapasafana Resu, Siadana, Andranomanano, Atomi. Antanahary, Gasy Mikalo, asaina manokana, Nija, Odiay, Gasta ary ireo artista malazafa. Tongava maro, vidipidirana mirary. Apetana ary favaorina, arovy ny tenanao. Radio officielle RTJ. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 milliards par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 milliards, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Fireworks manolotra ho anao Christmas Town. Tanàna kely fenifety sy lalan-jiro maro loko. Fialamboly sy toeram-pivarotana maro ho an'ny tsena Krismasy. Mpanakanto mahafinaritra be isakarivo ary lala-masinina kely izay mandeha mihodidina ny tanàna manontolo. Mividim-pidirana amin'io 10,000 ariary fotsiny. Christmas Town. Iaraka amin'ny Maman Noël mitindra mitoraka ity. Tonga vary ny 1 Décembre eny amin'ny canal Olympia Rodig. Sponsor Best Buy EcoClean, Havana. Sponsor radio officiel RDJ. Christmas Town. Manahoana daholo tsika sano volary lalao vaovao indray miaraka amin'ny anjara vitana arivo ariary monjany no hividianana ny karatra kikisany mety azahoanao 10 tapitrisa ariary itoerana azotsika anjifaina ny tapakiry 67 hectare isotro anosy be andravoany palatamaty loka mety ho azonao amin'izany 10 tapitrisa ariary misa folo no zarainy miampy moteur 200 isa ary télé écran plat na subwoofer misa arivo manomboka ny 10 novambra ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana desambra ny lalao etsika afa be mihitsy io rahantsika amin'ny anjara vitana akoatran'ireo dia mbola maro be ny loka mety ho azonao fa mandraisa anjara ary tsapao vitany Omenay karaiso ny fiovana Baobab Plus no anome anao izany Baobab Plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone na tolo-tay mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao dia zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larana 034 11 373 39 Baobab Plus, un goût face au masoandro, one rate.
mba ho tena noely feno fahasambarana mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidatra amin'ny 10% isanjato. Isy fanentanana maro samihafa manerana magasin. Isy fanomezana atelier déco an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy ao Père Noël amin'ny faly ankizy ary mandraisana tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindinina any amin'ny magazay. Cosmos démarre Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Dags Style, la boutique 1009 vous présente Big Bounce. Ce vendredi 31 décembre 2021 au casque PK0 Madarail Soaran à partir de 18h. Big Bounce avec 2 ambiances en simultané enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Marb Martur, Tuki, Berry's Jazz, Bootska, Souta, Big Bounce. En casque PK0 Madarail Soaran, média officiel RDJ Big Bounce. Le Blessing Group dia manolotra ho anao bazary de Noël le fin d'année ny 18 au 24 décembre ho avy zao eo anolohan'ny garany Soarano ho afa-po daholo izay tia miantsena ireo mpakafy lamaody sy ny zava-baovao ny high-tech ny lakozy ireo mpakafy zaridaina ny karazana décoration ny kilalao ny sakafo sy ny sisy isy ihany koa ny aire de jeu mandritra ny fotoana azadino ary ny bazary de Noël et fin d'année ny 18 au 24 décembre ho avy zao eo anolohan'ny garany Soarano tsy misy vidim-pidirana partenaire média RDJ. Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec Album Music, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2022 Golden Hour. Le 31 décembre à la salle plénière CCI VAP à partir de 20h. Réservez vos places sur ticketplace.io ou directement au Presto Garden Tana Waterfront. Partenaire Eventia Gold Mix. Votre soirée du réveillon 2022 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAP. Andeha hanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azahoako fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Nisy zavatra nanaitra tany Cameroun tany taorian'ny fahalanany fahalaniny Samoei Eto'o. Satria any tsy any filohan'ny fédération Cameroun. Eo Siraka eo. Tamin'ny valatsaka fa nileria dia nijoro teo Ambavady ny andron'ny afaka maly. Ny andro fidiran'ny mpiasa rehetra ao amin'ny bureau de fédération. Tonga ny tamin'ny valo nakatony le vavady. Zay rehetra tsy tafiditra dia hoy izy le andana mody fa mivalo. Asa tao amin'ny escale reny taloha. Ny atao amintsika ohatry izany e. Za sao tonga amin'ny fito latsaka 10 tonga dia Larissa sy ry Mandry mijoro marobe mpiasa marobe mpiasa fédération camerounienne nitangorona teo ivelany ty zany nahita zay fihetsiky ny présidenty FMR vaovao zay ahoana ty momba ty sisa fa dia teo aloha zany fa dia taraiky teo fa le ry zany nametraka hoe raha tiantsika no lasa lavitra mila manara-dalàna ary marina zay fa tsy lainga tena marina zay zarana ane zany za zany aloha ny tsapako ao anatin'ny Afrika dia mbola miankina amin'ny héritage colonial ihany aloha ny fifampifehezana ara-piarahamonina misy kely an'izay ihany dia mila électrochoc ohatran'izany ataony Samuel Eto'o zany satria amiko raha io ny ataony Samuel Eto'o raha io raha manao an'io foana izy io lasa président Cameroun koa kelikely ne satria hitako hoe mety raha le izay ny fantatro zany zao ohatran'ry Abedi Pelé ohatran'ry Samuel Eto'o ohatran'ry Didier Drogba ohatran'ry Aliou Cissé any Sénégal mendrika hitondra zavatra afaka ohatran'ny kitra satria tena hita mihitsy le bandy hoe eny
Misy nge zavatra meilleur buteur atao amin'ny Barcelona taloha nefa izy rehefa tena hoe ho any amin'ny fireneko ataoko zay. Tsika moa zany mijery fotsiny ohatra zao efa ahoana ny application mahafahana manoratra lava be le ohatrany tony amin'ny telefona zany tony. Satria ny anahako ny machine ko tsy mahavita manoratra lava fa tonga de le zay vitany ihany. Ino zany? Manao publication de le machine an'le fond iny e. Zandra kely tsy misy diga misy zadra nytaniko. To zao manoratra lava. Tsy haiko tsy haiko any amin'ny telefona foy. Fa alefako aloha ty agendahana karaha ty na izany ara aloha alefako ihany ty agenda ty a. 20 last night réveillon de la Saint-Sylvestre zay totairana amin'ny Marina Dana Club talata maty ny aliny raiky amin'ny telopolo Desambra zava ho azy. Afanany JJK roa Sany Group zay anentana amin'izany dia Pani Florent ny fandraisana anjara dia 140,000 ariary antsoiny 033 70 344 56 apetrako mazava fa miankina amin'ny toetra raha. Rahampitso ihany koa ny Feeling Black édition 2021 rahampitso fa 17 volana Desambra ao amin'ny Nodose Trambongo eny Tanjombato misy azy manomboka amin'ny 7 alina izy io misy ankiady Manora Alice Lukinasy miavo randro reo no hitanareo rahampitso ao amin'ny Trambongo Nodose ny vidim-pidirana dia 10,000 roa alina ariary monja manomboka amin'ny 7 alina. Ny famarana ny baolina lavalava etsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka dia ho tanterahana amin'ny alahady 19 Desambra zao manomboka amin'ny 7 ora sasany dia isy lalao eo an'ny FTBA sy Mangara amin'ny 10 ora dia FTM Manjakaray fampikatroka amin'ny TFMA amin'ny 12 ora ny lalao fety toerana zay Dopela Top 20 tamma eo amin'ny STM ary atreto aloha dia misy ny fandaharam-potoana famirora dia misy fampisehoana iarahana amin'ny Mad Max ary amin'ny 3 ora ny famarana ny Dopel Top 20 USA eo na amin'ny ankady fotsy apetraka ihany koa fanamarinana miankina amin'ny toetra raha. Zay no izy zany ianao dia andefa ireo reny bozaka voana atao foana ihany aloha fa apetrao mazava fotsiny hoe miankina amin'ny fivoaran'ny toetra amin'ny hôtel Panorama kosa last midnight madness manomboka amin'ny 7 ora ariva misy any Mox DJ Joe Kamikaze misy karazana vidim-pidirana fa ny tena tsara manontany fanazavana fanampiny amin'ny alalan'ny 034 47 015 25 na ny 032 65 816 21. Dia ankoatran'izay ihany koa misy ny Golden Hour amin'ny faraka amin'ny 30 volana mazava ho azy eny amin'ny CCI salle plénière réveillon izy io salle plénière efa teny. Dia ny ahitanany karatra dia eny amin'ny Presto Garden na Ticket Place le Ticket Place hoe www.ticketplace.com dia tonga misy lien foana mandeha hoe sa matahotra ny amin'izany ianao fa milamina zany tsisy ka ho fa tonga dia zay zany. Ny anay moa zany dia ny lanonana ho an'ny ankizy amin'ny alahady satria ny rahampitso dia copie privé rahampitso zany privé fa ny lanonana ho an'ny ankizy amin'ny alahady dia ry Andranomena ao amin'ny Iarivo centre commercial io Iarivo centre commercial io dia eo ambadiky ny Jovena zay hoe fa mankany goty dia mameny momota sy dadabe Noël bonbon zay fa ngeda be tia tsy haiko fa mahazo ka rehefa mizara bonbon ngery Gabe Noël aiza Gabe Noël mila antsona rehefa aveo so dia misy mana numéro Gabe Noël nareo mila antsona izy rehefa aveo tokony miaraka aminay izy 0033 0032 0054 fa numéro na Gabe Noël hainareo hoe iza ny olona eto ambonin'ny tany ka raha mandefa taratasy any aminy dia tsy mila asiana adresy anankiroa izy dia tonga any amin'ny foana le izy anankiroa ny olona soratanao eo le izy dia tsy isinao adresy akory fa tsy maintsy tonga any aminy anankiroa ny fantatra aloha Gabe Noël ny ray raha manoatra fotsiny hoe Gabe Noël dia arotsaka ao any amin'ny poste tonga any aminy tonga fa nkila aloha tsy fantatra ary izy amin'ny fandroa zany mpanjaka vavy ny Angleterre
Ay tonga any amin'ny foana. Tonga any amin'ny foana raha ohatra ka satria tsisy anaty Cameroun zany iny. Misy Angleterre. Itenareo zany hoe filoham-pirenena raha-tany tsy tonga raha vao izay. Anareo manina tsy tonga raha vao izay. Mpanjaka avy ny Angleterre misy miteny raha vao misy taratasy tonga avy any ka misy hoe mpanjaka avy ny Angleterre dia tonga aty amiko. Fa ireo filoham-pirenena samihafa eran-tany rehefa vao mandeha taratasy tsy mankany amin'ireo mihitsy iny. Ary olona hafa mihitsy ary mamaky eo amin'ny vakian'ny olona hafa mihitsy. Andrasy mba hanandrana androtsaka teny paositra malagasy. Amin'ny mpanjaka avy amin'ny Angleterre dia ametro fanontaniana raha ohatra tena atao fanontaniana tena matotra kosa aloha. Tena matotra ka. Dia mamaly vadiny zareo ka. Ohatra zany Jacques Goldman koa. Fa ny fotoana maliny no mbola mety hoe ela mety vitsaka ny ahoana? Na viaiza nataonao teny malagasy ary Ramatoa Elizabeta mpanjaka vavy ny Angleterre dia arotsay atsy. Dia asio fanontaniana e. Iza ny anaran'ny zanakao Ramatoa le nanome mari-boninahitra Lewis Hamilton. Izy moa mamaly zany tonga dia fantatra. Fa le izy voarainy le hoe voarainy io fandara raha ohatra manam-potoana izy tsy dia manam-potoana nge izy. Ny mandray aloha dia mandray izy. Tonga ny aminy. Ary ny famakiana an'ilay izy mamaky izy. Misy manampy any izy io satria tena be dia be ilay taratasy. Fa mamaly izy raha ohatra ka ilaina mba omeo vola hoe na ohatra izany. Livre sterling. Tandremo sao dia diso anao dia raha emy sterling ny alefany ety dingim-boty. Fa dia raha ohatra no zao mandefa manko any Paparay Masina François dia tsy maintsy misy olona resaka sécurité manokatra an'ilay izy zany. Zay fa ny mpanjaka vavy ny Angleterre aloha fa eny efa mety tsy vita antsony ilay izy zao ka. Fa manitsika miresaka an'izany moa zany. Amin'ny alahady ka atoroantsika le hoe ao amin'ny toerana malalaka ao Andranomena. Dia eo fety ho an'ny ankizy. Ny ankapobeny zany araka ny resaka efa natao teto dia miezaka mafy. La bande à Momota moa zany dia eo ny maraina misy fampisehoana dia misy fanentanana misy fakana sary dia misy fisarana bonbon miaraka amin'ny Gaby Noely. Dia ny tolakandro hatramin'ny 3 eo satria mihidy ny centre commercial rehefa tena tolakandro dia ohatran'izay ihany koa. Manomboka amin'ny ray ora sasany. Manomboka amin'ny iray sasany. Amin'ny ray sasany hatramin'ny 3 sasany. Eto ry Didi. Zay moa ny resaka fa raha ny hoe ny loha hevitra ny resahana teto ny resaka omidasy ny resaka hoe rano le resahako teo moa zany za zany mieritreritra hoe le hitanareo misy orana zany eo dia mety hoe alatsaka le izy asina le zatra any ambony any amin'le roplaniny dia tokony mety azo atao ihany le resaka le nataoko teo ary tokony amin'ireo ranon'ireo manko aloha raha ohatra tena ritra zay vao tena gravy satria ny trondro mampalelo tsy hoe hoaizy izy fa nisy accident mahatsaravina kay omaly tery ambotro manjaka tery. Zahako le nandalo teo amin'ilay izy nge averitsika mihitsy zay loha hevitra zay satria tonga ao amin'ny teniteneninao. Zahako nandalo teo mbola 20 minitra vitsy nitranga le izy. Zany hoe iverenana mihitsy ny resaka fitandremana sy ny fifantandrana le katikata amin'ny ankapobeny zany aloha tsy zany no amaly an'izay. Raha ny pôzipôzin'ny zava-misy. Pôzina zava-misy aloha zany le arabe mihitsy no tsy mitandrina. Le arabe mihitsy tsy mitandrina. Raha ny enoresan'olona dia hoe nandona le le ka tsy maintsy nandona ne izy nga misy bisikileta moa mandona. Ka mety hoe rafarafa va le bisikileta. Zao aloha zavatra nitranga teo zany maraina makamaka saretsay nareo any lalako isaky ny maraina zany zao. Misaotra betsaka ny lalana. Dia miditra avy any amin'ny lalana ambadika Talatamaty iny dia mandalo eo amin'ilay lalana nisy ny loza-piarako dia tamin'ny omaly. Dia ohatrany hoe niainako le zavatra nitranga tamin'ny omaly izay tsapako mihitsy ny fitrangany. Le zavatra nitranga omaly dia 4x4 ny fandona tamina bisikileta ny fandona aleo atao an'izay mihitsy. Ny olana manko ane dia izao tahaka an'ilay tantarain'ilay namana izay hoe nitondra moto ngeza be izy T-Max dia ataontsika an-Janahary ihany le ohatra. Dia avy eo izy ny freine dia avy any erina nisy bisikileta tsy natandamba nidona mafy be teo aminy. Izy amin'io sady tsy mahita ny any erina any nefa le fijanonana normal ny ataony satria sady nanao clignotant no nijanona. Rehefa nirafarafana keo aminy le bisikileta dia nivadika ny Tsinolo-Batita ny 00 lasa ho 188 dia naratra le bandy nitaingina le bisikileta izy T-Max taitra. Fa eritreretinareo hono fa afaka fefakadiny saika T-Max no amboarin'ny olona.
hitanareo tsy zany fiarahamonina zany amiko tena hitako foana hoe tena diso ara-pitahizana mihitsy ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Io zany le bandy mitaingina temaksa no mitantara ary ny vavolombelona nahita fa avy ao arina zany le bisikileta midony raha tomobila samy tomobila zao ohatran'le de ny avy ao arina tokony hoe diso ihany mety mijanona tapoka le eo aloha fa efa ifanarana le espèce de danoir fa le avy ao arina ihany ny diso rehefa atao ny constat la miable sisy de eo arina bon ok ny assurance tena janahary zorgoty de avy eo rehefa ny anjera de mbola voaendaka diso foana ny eo arina satria tokony manatra le 10 metatra fa le tam'le hoe fifandomana zany efa fa le moto sy le bisikileta ohatran'izay de le zavatra nitranga tamin'omaly zany 4x4 avy any andrefana le 4x4 dia ny vily mekavia amonjy ny tetezana amin'ilay tetezana mandalo eo ambonin'ilay sapanana kotiliba io sapanana kotiliba aty amintsika any resaka fa tsy tena zany koa renarany de amin'ilay loza mitranga mandeha mekavia zany le 4x4 avy any ambohitsy manjaka de mijanona de vaky ny parabrisiny de misy vaky ny jirony aloha akavia ery alohalohany kely rehefa lalovany zany sady efa 88 le bisikileta rotika mihitsy le bisikileta dia 10 metatra any alolokelyn'izay zany hoe efa fandona ry zareo de mipitika le mpitaingina bisikileta janona le 4x4 maty le mpitaingina bisikileta raha fahitako azy le mpitaingina bisikileta le maty le mpitaingina bisikileta le maty rotika mihitsy le mpitaingina bisikileta zany hoe nandeha mafy sy nandeha mora tsy haiko fa ny bisikileta sy afaka mihoatra ny 10 kilometatra moa zany ny isan'ora am'izay alehany eo zany misy ny ankety ataon'ny gendarme de eo ihany ny resaka fifamoivoizana fa io lalana eo io amin'izao mbola tsy misy tsipika hoe iza no mistopy mbola tsy misy panneau de signalisation hoe iza no makaiza mbola tsy misy fandaminana kapobeny satria maranitra le fionany eo avy ety amin'ny ara malagasy mivarotra sy avy ety amin'ny tetezana avy ety amin'ny rocade maki zany de maranitra le fionana zany hoe le lalana avy ety amin'ny tetezana mahitsy de le avy any amin'ny ara malagasy miditra mirirana eo zany tsy ahita amin'io zavatra nitranga io anteo maraina tany anaty amin'ny gotomalo misy panneau ve tsisy tsy misy panneau arina misy eo de ny zavatra nitranganyko hitako mandeha aho avy any rehefa avy eo aho songonana fiarakodia anankiray maintimainty zay eo amin'ny tandrifo nisapanana mihitsy izy misongona tsy olana izy misongona azo atao tsara midepasy eo fa eo amin'io fotoana io mahita bisikileta avy any amin'ny ara-malagasy tonga de mikopy zany hoe zanako mbola 30 metatra no any misy le bisikileta mikopy le tomobile misongona na avy atao kavia zany hoe rehefa misongona izy mandeha mafy kokoa fa tena tonga de ozy ohatra zay le nitranga maly fa ray metatra tsy ninanan'le tomobile le bisikileta ray metatra fotsiny tafapita le bisikileta le tomobile zany tsy ny freine le tomobile ny dépassena tato mety varina ny jery zavatra izy tsy ny freine mihitsy izy fa question de bonne chance zay nataony tsy ny fitanandrify amin'ny rantsy vitany de tafavily makary amin'ny sisiny le bisikileta zany ny somary mampalahelo ahy de izao mijanona izy de nanao fijerina losifera mihitsy izy nijery le fiarakodinandalo teo kaikiny tena ohatrany hoe ovononareo ve zahay fa eo ampijerena zay zavatra mitranganyko maraina zay kosa diso le bisikileta tena diso tanteraka izy tokony mijery izy satria nahoana ninninona fa adosona rehefa misy ankety sy ny sisy raha misy maratra sy ny accident mbola carrosserie vatany ianareo ry bisikileta noho izany aleo ianareo kokoa no mijery satria ngila ohatran'le fiarakodia ny dépassé nange mety rehefa ataony consultation ankety diso izy raha ohatra nandony diso izy fa maty le mpitaingina bisikileta fa de mirary toninandro zao izy anniversaire arabaina le siobia na isaka Yubia la petite guitare Yubi na ivoire velo na isaka be de arabaina raha ngady mirary soa le pitsoka zany le pitendre le zandrikiasy sy ny tariny reny Yubi de fa ona fantanina bandakamo ny concert ny cabaret sy ny rehetrarehetra ao anaty trano ve misy sa tsisy ny famorina olona anaty toerana mipoka de tsy mahazo mihoatra ny zato zany hoe azo atao ny barawa antonona olona firy
roapolo amby zato io raha misisika roapolo amby zato azo atao le zany ty raha fisy ao Raha ambaraoa zany rapitso fa ao amin'ny fafito amby folo rapitso zany any rapitso no ambaraoa rapitso miaraka amin'ny romrol de fila de Josie Antarika Yasina de tontompa de exam ao ambaraoa de vidibidirana 20 000 ariary tongava daholo fa mbola mahazo tonga zany zay nanontaniako tsara any ary ny diamant ndray misy olona firy antony olona firy ny diamant diamant any Moramanga tsy haiko le ty io ve tsy ronjato mbola tena mbola telonjato tsy le moron-dalana io ve zany hay de ty sabe sa ina moa le lalana lalovan'ny reny teo io any zany ina moa na leo akaikin'ny station ay be zany diso mihitsy zany fa ny hoe fa ny lalao rehetrarehetra aloha zany de efa tsy mihiboka le trano satria jurisprudence rehefa tsy mihiboka le trano misy varavarakely espace misokatra tsara varavarakely mafana raha teo ny andro am'izao misy courant d'air sy ny sisa izy io le iretsy na tsena eny amin'ny pavillon na tsena ny Andravoanga na tsena ny Namotana na ny toeram-piangonana na ny any amin'ny toeram-panaovana lanonana na any amin'ny fivoriana amin'ny lafiny zay ivoriana rehetrarehetra io tsy hoe nivory ny conseil des ministres ao maly de tonga de ozy coronation micron hoe oh stop io misy fepetra danja be oka tsy zay ny fampiarana de ny olombelona ihany fa tsy ny système de eo am'izay lafiny zay zany ihany raha za aloha zany de manao any an'ny ray itsambilo amin'ny mpamboly paiso ako tokony tsy mahazo mihoatra ny 102 tokony tsy mahazo mihoatra ny 102 ny lanonana amin'ny toerana famanera mandeha amina ora hafahafa be efa amin'ny 7-20 minitra reo mandeha hafahafa be zany de tokony tsy mahazo mihoatra ny 102 atao 103 ny amin'ny toerana 203 ny antony manko de izao koa anankiray ny antony anankiray de izao hoe tsy misy akory ny refy omena ao anatin'ity fepetra ity amiko raha iza de hoe tsy azo atao ny mamory olona 4 amin'ny 10 metatra carré azonareo le nuance kely apesika ao anatin'le izy tsy maintsy manao kajy ny organisation ka satria ne zao amin'ny toerana mihiboka fa tena raha mihiboka amin'ny palais des sports any de raha sina zato ao tsy mitovy amin'ny hoe mihiboka ny eny amin'ny espace baranono vaiko fotsiny anarana zany espace Sangalibadoud de kelikely le toerana zany zany rehetra zany moa zany le rehetra fa ny anao ohatra mampalasa ny eritreritry foana hoe tsy aloha ve ara ho any amin'ny akalamanjana toy izay ao anatin'ny efitrano avy ny oreo karaha tsisy olana ka ny eritreritry fotsiny zany ka satria zao ny Stéphanie zao amin'ny espace diamant ny Moramanga ny Rapitso amin'ny valo ralina dia eo ny mametraka fanontaniana raikitra vity atao hoe raikitra zany io de misy ny barbecue fruits de mer de ny VIP miampy cadeau surprise de 50 000 ariary ny billet kosa tsotra miaraka amin'ny cocktail de bienvenue de 30 000 ariary Stéphanie any ohatra tenteneniko zao ty ohatra hoe mandalo an-tsaiko fotsiny zany hoe misy lanonana zao amin'ny espace Safira ohatra hoe mahazo miditra daholo isika am'izay isa tsy voafetra fa tena fantatritsika ny fahasalamana rehefa mivoaka avy ato fa asehoany carte vaccine rehefa asehoany carte vaccine de miditra de milanonanao de tenena fotsiny le olona ao hoe afaka portera ihany nareo sisa manaova masaka foana ihany aloha tsy manina fa manao masaka le olona rehefa vita le lanonana zavazavatra ohatrany tsisy mihitsy nefa tokony azo ataony velony na za mipendrapendra nataola zany aloha inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marefa iny zay manasa olona tsy nahitana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino Icy. Zay zava-pisotro manaletaeta. Vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus.
Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.